The following program is paid for by the friends and partners of Joyce Meyer Ministries. Tsy misy zavatra mahasosotra ohatrany hoe miezaka mivavaka ianao de mahatsiaro toy ny tsy mahazo valiny. Haitsika ny amin'ny fiandrasana de haitsika ny amin'ny fitsapana sy ny zavatra ohatr'izany. Ny tena marina de tia hatsiaro toy izany sika hoe mazava tsara amintsika fa Andriamanitra mandre ny vavakintsika de hamaly antsika izy ny mahalala fa mahafaly zany. Ary manentana ny finoanao zany rehefa mivavaka ianao ka mahita valiny mivaingana ary de hainao tsara mihitsy hoe Andriamanitra zany. Ary zany ny lofosako am-bavaka de azoko antoka fa zany koa ny anareo de zao te hananantoka fotsiny aho fa hoe manao zany amin'ny fomba zay ho lasa farafaratsiny ho an'ny anjarako na zay afaka ataoko de manome antoka fa azo valiny aho ary za tsy manakana na manakona an'Andriamanitra mihitsy. Manandanja be amin'ny fiainantsika ny vavaka fandehana miaraka amin'Andriamanitra. Ary za saika mamaky boky na mianatra vavaka farafahakeliny inefatra isan-taona ary hitako hoe ilaitsika rehetra foana ny mandre mikasika ny vavaka sy ny ampatsiahivana ny heretin' zany ary ny tena lanjany zany de hitanareo mivavaka midika tsotra hoe mangataka amin'Andriamanitra. Tsy tokony hanery azy sika ary tsy tokony hanamartena satria tsy fanajana azy mihitsy zany. Mila mangataka fotsiny sika. Za tsy mino hoe ny vavaka de zavatra sarotra be zany. Za tsy mino hoe zavatra natao mafy sy sarotra zany na zavatra izay ahafaty atsika. Fa ny zavatra hitako de hoe tokony hanompoka ianao amin'ny hoe zany hoe za manana fotoam-bavaka isa-maraina fa tiako ny manao vavaka be tahaka ny foako rivotra mandritry ny andro de lasa miankina amin'Andriamanitra ianao hatramin'ny hoe fekinanao aminy. Amin'ny fotoana rehetra de milaza isika. Amin'ny fotoana rehetra. Haitsika rehetra fa satana de anao zay rehetra ho afany mba tsy hivavahantsika. Firy aminareo mahamarika izany. Fa rehefa miezaka mivavaka iny ianao de eo ianao no saina ny zavatra rehetra eto tany. Izay rehetra efa adininao tany ianao zany raha misy zavatra tianao tadina ma de miezaka mivavaka. Satria avetrany hotsaroanao daholo ny rehetra izay ilaina karakarainao ka tena mandray firaketana mihitsy isaky ny vavaka isaky ny fotoana. Misy zavatra ilaiko tadinao ataoko tonga de manapa-kevitra ny anaovana izany avy hatrany satria satana mantsy tiany manadalantsika, tiany ny mampatezitra antsika ka rehefa mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra sika de befaramy tsy fahavitanana inona fa fanahina sy fikonongononana. Raha tokony ho vavaka izay tena amokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy mampaninona anareo ve raha manao fampianarana roa etony amin'ny vavaka de anentana antsika amin'izany sehatra izany sy hifaliantsika amin'izany indray ka ny fanakanan-dalana voalohany na ilay fanakanana voalohany de hitanareo tia manao ohatra ary ataon'Andriamanitra ataom-poko ireny satria hitako fa mamela sary ao anatintsika ireo zay tsy ho adinontsika mihitsy. Ka le resaka zany de hoe rehefa andeha hivavaka de ananako antoka tsara fa ny vavako de tafita tsara. De ananako antoka koa fa ho tafita ny valiny avy amin'Andriamanitra. Fa raha misy ny fanakanan-dalana de za zany mety lasa hoe tena misy zavatra manakana ka tena tsy tafapaka tena nahaliana mihitsy ny lazany zareo ato amin'ny lalana mankaty androany tsy hitako ry zareo satria tsy nahasarika loatra fa nisy famantarana ohatr'izao teny hoe lalana mikatona, lalana mikatona, lalana mikatona. De hoe aho hoe tena mahaliana loatra zany de mety tian'Andriamanitra hotazony eo alohanao zany ny herinandro manontolo. Fa hoe ianao tsy te hanana lalana mikatona, ianao te hanokatra lalana rehetra azo sokafana ho an'ny fitahin'Andriamanitra hirotsaka eo amin'ny fiainanao. Ny sakana voalohany ho an'ny vavaka de ny tsy mivavaka. Vavaka de tsy mivoaka zany raha tsy efa nivavahana aloha. Andriamanitra tsy mamaly zavatra zay tsy nangatahana zany. Ary haitsika rehetra fa rehefa mivavaka sika de mila mivavaka ampinoana ary tsy de anisy olana be loatra. Ny amin'izany ankoatra ny filazana hoe zay rehetra ataon'Andriamanitra ho antsika de tonga avy amin'ny finoana. Raha mametraka ny finoantsika aminy sika ka mino ka ny fangatahana de mariky ny fiankinana amin'Andriamanitra fa
mialokely nandehanan Jesosy tao amin'ny sany Getsemane raha ny aminy efa ainy fa iova ratsy ny zava-mitranga efa manakaiky ilay ora laza zavatra izay voatahiry tao amin'ny bokin'ny Jaona izy izay any amin'ny farany tahaka ny milaza hoe angamby isan'ireo zava-manandanja indrindra izay tiany avela ho antsika ohatra ray amin'ireo zavatra lazainao amin'ny Jaona 4:12 hoe fiadanana no avelako anareo, fiadanako mihitsy no avelako satolotro anareo ary raha ny dia efa nianatra fa ny fiadanana dia iray amin'ny zava-manandanja indrindra amin'ny fiainantsika ary tena lazaiko anareo ny fiainana tsy mendrika ivelomana raha tsy afaka niadana ianao. Izao koa raha te hanam-piadanana foana ianao raha te hiarahena amin'ny olona dia ilaina isanao zany. Fa tsy zavatra latsaka ho azy aminao zany. Tsy afaka mivavaka ho an'ny fiadanana ianao. Mila fantatrao fa manam-piadanana ianao dia mila arahinao zany dia manao izay ilaina ataonao ianao. Ahitanao fa ianao dia miadana fa iray amin'ireo zavatra izay lazainy izay rehefa nanakaiky ny farany zareo afaka nilaza zavatra tapitrisana izy fa hoy izy hoe mitoera amin'ny fiadanana. Za tia milaza foana hoe rehefa tsy misy fiadanana tsy misy hery. Raha teo feno hery ianao dia mila mijanona amin'ny fiadanana foana, tsy misy zavatra manimba ny herin'Andriamanitra tahaka izany hoe korotana izany. Nefa misy zavatra magaga ihany koa eo amin'ny toko 4 amin'ny bokin'ny Jaona amin'ny 9 vitsivitsy ao impito isa fanamasina ny tena nanoratra zavatra mitovy ho antsika mangata. Ninina angatanareo amin'ny anarako dia ho ataoko izany. Angatao. Ninina angatanareo amin'ny anarako dia ho ataoko izany. Marina ny zavatra nentana izany dia hoe nanao ny 3 na 4 amin'ilay fotoanako isan-taona any amin'ny fanentanako ny tenako amin'ny vavaka. Manana karazana boky maro ny amin'ny vavaka dia mety tsy vakiako tanteraka akory le boky isaky ny mihetsika fa tena tiako foana ny mianatra betsaka ny amin'ny vava satria ny sain'izao hoe alefako any izany fandrefesana tsara. Fa ny mpanoratra ny boky ny vakiako dia tena nilaza hoe raha mijanona ianao ka misaina mikasika izay voalaza soratra masina, ireo zany dia tena teny fikasana feno sy magaga. Angatao. Izay rehetra tianareo fa ho ataoko izany. Raha mitoetra amiko nareo. Ka tena andeha ho jerentsika daholo izany soratra masina izany. Misy zavatra iray tiako hifantsika tsara andohanao ao, mangata. Tsy manana nareo satria tsy mangataka, mangata. Amen. Arak'izany, ny fotoana voalohany nazoko an'izany, marina avy amin'ny Jakoba 4:15 milaza hoe fa tsy manana nareo satria tsy mangataka hitantsika eo zany avy eo fa tsy iray amin'ireo fito izay ho jerentsika izany. Ka tena faly mihitsy ny amin'ny fangatahana dia nanana fanambarana mihitsy ny amin'ny ezahako nanaovana zavatra betsaka dia nandrerahako tena nanao izay anovanany Dave sy anovanareo zanako sy anovanany zava-misy dia ampitombona ny asa fanompoka anovan'ny tenako fa hoy izy hoe tsy manana nareo satria tsy mangataka. Misy olona eto izao mahazany tsara. Ary tena faly ato amin'izany tena tsy atro mihitsy izany. Mandra-pitondra ny tenako andeha lavitra ka nantaniako ny tenako. Firy aminareo ao an-tsainareo androany no afaka mino fa Andriamanitra dia mety tena teanao betsaka ao antsika mihoatra n'izay antsika angatahana aminy. Zaho rehefa manao zavatra Andriamanitra dia izany izy. Tsia. Zaho mandrakizay Andriamanitra afaka atao daholo izay tiany atao. Fa ny fomba fiasan'ny normal dia amin'ny olona iray izay mivavaka dia avy eo izy miasa. Afaka manao izay tiany atao rehetra izy satria mpanjaka, manao dingana kelikely isaky ny fotoana izy fa za mino fa manao asa fanompona ankehitriny satria misy olona mivavaka ho aho tamin'ny zavatra izay nilalovako tamin'ny fahazazako. Fa tsy haiko hoe izy zany nanana dadabe izay tena lehibe vatana ary mipetraka amin'ny seza matetika foana ka mamaky ny Baiboliny izay ihany zavatra tsaroko tamin'ny dadabe ho atsaony. Izy dia mamaka sy mivavaka, mamaka dia mivavaka, mamaka dia mivavaka, mamaka dia mivavaka. Dia hitanareo, azoko antoka fa nivavaka ho ahy izy. Fiarovana antsika avy amin'ny olo-kafa, afaka milaza aminareo mahitsy tsara ary mino izao amin'ny foko rehetra fa raha tsy nanana olana nivavaka ho Andriamanitra tsy mino izany fa mbola velona. Satria haiko fa ny devoly dia anamavo 100 isan-jato antsika rehetra izay mizara ny ten'Andriamanitra. Rehefa miseho amin'ny televizion ao isan'andro dia olona tapitrisana
Zany hoe aiko fa ny devoly de makalany zany, tsintsoniaviny zany. Aritako fa betsaka ny olona zay mivavaka ho ana ireo zay tsy ho fantatro mihitsy. Fa ny vavaka de mahagaga tena betsaka lavitra ny eo am'zany mihoatra ny izay veritsika. Ary za mahita fa iray am'ireo antony mahatonga ny devoly anao zay tenenany rehetra fa tsy mahasoa zany. Satria rehefa mivavaka ianao, mety tsy mahatsiaro zavatra betsaka miaraka amin'ny foana ianao. Fa mivavaka amin'ny mpinono ianao de mino ianao. Fa Andriamanitra mandre anao de aveo avy am'zany indray mino zavatra ray ianao de zavatra ray ihany de zany hoe Andriamanitra miasa. Izy miasa zany. Tsy mampanina azy paozin'izany eo na zay mety fahatsapana avy am'zany zay hitako na tsy hitako. Andriamanitra de miasa. Vavaka ampinona milaza izy fa mandre ary Andriamanitra de miasa. Afaka lazainao ve zany zao? Andriamanitra de miasa. Zany zavatra tiako anananareo antoka fa ovelana hoe tondroany ariva. Za de angataka. Ary Andriamanitra no iasa. Eny Arjaona 4:12. Lazay koa aminareo, marina de marina tokoa. Tena tiako zany fomba fiteny zany. Izy zany milaza hoe enoy zao. Tena maritra tsara rehefa miteny aminareo anty. Raha misy olona tena mino amin'ny marina de afaka ny anao zavatra mitovy amin'ny ataoko izy ary anao mihoatra lavitra noho izany azy izy satria za mankany amin'ny ray. De hitako hoe imbetsaka no saina hoe hitanareo tsy de mahita zavatra lehibe betsaka. Fa ny ray am'ireo zavatra izay fantatro de izao. Avy amin'ny alalan'ny teknôlôjia ananantsika kehitriny. Ny olona mitory-teny ankehitriny afaka mikasika olona betsaka ao anatin'ny fotoana fohy. Mihoatra noho Jesosy taloha, ny asa 3 taona. Tsy takatry ny sainy zany zao. Zany hoe samy tena fa tena magaga zany. Raha manana manao-ponao ianao androany ka te hizara zavatra aminy na hivavaka ho azy, raisinao ny telefona de manao an'izany ianao. Fa Jesosy mbola nandeha tongotra. Andro maro de maro ka hitako fa manao zavatra maro tena lehibe de lehibe sika fa matetika tsy tena takatsika loatra hoe zany sika. Tao anatin'ny tenan'olona ray izy ka tsy maintsy amin'ny toerana ray isaky ny fotoana ray. Fa milaza zavatra aminareo reo kristianina de manerana ny toerana rehetra. Zany hoe tena maro anisy sika ka toby ray ny ilaina ataontsika de manomboka mifanaraka de mijanona amin'ny ady hifanaovantsika ihany. Eny araka Jaona 4:12 lazay ko aminareo marina tokoa anao zavatra lehibe tahaka izay nataoko nareo. 17 ary za de anao za mihitsy no anome ninonino. Re olona. Ninonino angatanareo amin'ny anarako. Fa maneho ny momba rehetra zany. Mba homemboninahitra sy sanatra ao amin'ny zanaka ny ray. Ho ataoko zany. Mbola naverin'ny ray fa tiano azo antoka fa azotsika zany. Rehefa mamerina zavatra indro Andriamanitra ohatry ny hoe mba azonareo ve zany? Ho ataoko zany. Ny tenako nanao zany ho anareo, zay rehetra angatanareo amin'ny anarako fa maneho ny momba rehetra zany. Misy zavatra roa zay tena tiako tsipihana mazava ho azy. Tsy afaka mivavaka ho an'ny zavatra rehetra zay tiantsika sika de mahazo an'izany fa haintsika rehetra zany ka mba resaka io na zao zany. Voalohany aloha, raha miara-mandeha akaiky amin'Andriamanitra ianao de tady zay zavatra hitanao fa mety ihany ianao. Raha miray aminareo ka mitoetra anatinareo ny teniny, afaka mangataka izay tianareo nareo fa ho ataony zany. Ary lay mitoetra midika hoe mivelona, monina mijanona amin'Andriamanitra zany tsy midika fotsiny hoe mankany am-piangonana isaky ny alahady de manao tahaka ny devoly ny herinandro sisa. De mamaky soratra masina io ianao ary manomboka mangataka zavatra maro amin'ny antony diso. De gaga fa tsy mahamaly vavaka ao Andriamanitra. Voalaza ny eto fa mangataka amin'ny anarany sika. Maneho ny momba azy rehetra zany. De mila ataontsika tahaka izany mihitsy. Raha eo mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy, tonga amin'ny anaran'i Jesosy Rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra sika manao zany satria sika efa tsara na tsy manao zany satria efa nanao ratsy. Mandeha amin'ny anaran'i Jesosy sika. Ary mangataka ny amin'ny teny fikasana maherin'Andriamanitra na de fantatsika tsara aza fa tsy mendrika zany sika. Ary mangataka sika satria raha afaka mahazo ny fiainana izay nahafatesan'i Jesosy ho antsika sika de hitondra fiderana ho azy zany. Ary ny olon-kafa ho fanasina sy fahazavana de ny olona sasany hanomboka aniry fiainana izay ananantsika. Ny kristianina tsy tokony ho resy kivy zany de andreraka ny tenany isan'andro
hoe zara fa tafavoaka foana zara fa mahafaka an'izany efa tsara rehefa natomboka mbavaka fa tsy tokony eo foana ianao telopolo-taona aorianany fahaterana indray de mbola vavaka nampianariny foana ihany tena tsara raha mahazo tolo-tsaina kely fa raha hitady saina foana ianao isan-kerinandro indrona intelo isan-kerinandro efapolo-taona de ataoko fa tsy mandray fanampiana ianao ninona angatanareo amin'ny anarako mba voninahitra Andriamanitra anehoana ny momba rehetra de ho ataoko izany Jaona 5:17 milaza hoe raha miray amiko nareo mitambatra ho tena ray amiko ka mitoetra ao anatinareo ny teniko de mitoy miveloam-ponareo angatao zay tianareo fa ho tanterana ho anareo zany any fa raha mitoetra nareo ka velona ny teny ary mijanona am-ponareo hitanareo zao ho lasa ho voakasika kokoa amin'ny zava-pananareo noho ny zavatry ny nofo fa ho takatra ireo daholo zany rehefa kaiky ho vita ny fotoana Jaona 5:20 tsy anareo ny fidy hafa zany ny fidy anareo de izany nanendranareo zany namboly anareo mba handehananareo sy amoazanareo vo de hitoy amo mba haretany vokatrareo mba hijanonana zany sy toerany ka izay rehetra angatanareo amin'ny ray amin'ny anarako amin'ny fanehoana manontolo de omena anareo hitako fa niray amin'ireo zavatra izay tiantsika ho hita de hoe agaga manao ahoana moa zany hoe Jesosy nalala tsara ny fotoanany arak'izany tao anatin'io fotoana fo io nylaza izy hoe mangata amin'ny anarako manome anareo ny anarako fa misy fahefana ao amin'ny anarako afaka mankany amin'ny ray nareo zao ary mangataka amin'ny anarako satria ianareo maneo azy amin'ny momba manontolo sika zany tsy manao zany tsony amin'ny filazana hoe tena hitanao Andriamanitra za manao zavatra roa tsara de efatra hafa ratsika zao manantena fa tsisy antony angatahanao amiko satria tsy afaka manampy ahy ianao mandeha amin'ny anarany sika mba ho voninahiny ka de mangataka sika de mangataka de manokatra varavaranao an'Andriamanitra anao zava-dehibe amin'ny fiainantsika tsy mananareo satria tsy mangataka Jaona 4:17 ary tia ny ray amin'ny tena tiako satria za taloha tsy tena kristiana faly mihitsy betsaka loatra ireo kristiana tsy faly ray amin'ireo antony tsy nafaly ady satria nanao zay ahatonga io karazan'olona zay itiavan'Andriamanitra fa za rery ihany niezaka tamin'izany fa tsy nianatra mikasika izany tsy mananareo satria tsy mangataka raha misy zavatra mitranga amiko ka mila fiovana mangataka an'Andriamanitra fotsiny anova de tsy mikorotana iady amin'izany mianatra ny teny de mangataka an'Andriamanitra anova tsy miezaka manova ny tenako de anova ny tenako de anao zay anovana ny tenako fa milaza fotsiny eo Andriamanitra efa hainao zay azo anao rehefa nakay ianao Salamo 1:7 milaza hoe mahalala ny zavatra rehetra izy mialohany anaovantsika azy akory efa hainy namolavola atao kibondreniko izy nanome ny vavako efa hainy daholo na de mbola tsy nisaitsaina akory asika de zao zany hitanareo tiako ny mankeo amin'Andriamanitra rehefa mandresy lahatra amin'ny zavatra rehetra izy de te hiova de mianatra amin'izany sehatra zany tandrina tsara mianatra amin'izay sehatra zay ary satria haiko fa zany no anjarako fa tsy manova ny tenako mety afaka mifehikely ny toetrako ihany vetivety fa raha tsy misy fiovana ao anaty de tsy aharitra akory zany zany tsy tena kristianina faly loatra satria za niezaka ny mba ho lasa kristianina tokony hoe mankafy ny maha-kristianina ianao fa tsy miasa isan'andro ho an'izany eo amin'ny fiainanao ka tena tiako manokana mihitsy io toko io satria zany laza hoe amin'ny 7:20 ary efa avy zany andro zany de tsy anontany antsony nareo tsy mila mametraka fanontaniana amiko tsony nareo lazaiko aminareo marina tokoa fa omen'ny raiko anareo zay rehetra angatahanareo amin'ny anarako fa fanehoana manontolo zany 4:20 azafady mandraka kehitriny de tsy mbola nangataka ninina tamin'ny anarako ianareo mangata de ahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalinareo amen hitako avy eo fa faly kokoa no za niezaka nanao zany rery hitanareo raha mihevitra fa misy zavatra mitranga amin'ny devy zay mila hovaina de hitanareo ny ataoko sy lazaiko amin'Andriamanitra zao haiko fa za ihany niteraka olana maro ka haiko fa tsy mendrika mamela tsy mendrika anamboninahitra fa
za de za matsiary fa misy zavatra mila ovaina am Dave. Andriamanitro mba reseo lahatra fa afaka hiasa aminy ve anao, anao fivana aminy ve anao, de lasa am'izay tadaviko de fifalipiainana kely. Efa 5 taona lasa zay tsy navidy zany voalohany aloha tsy mivavaka akory nanao zay anyvanana, nanao zay tenenana azy nova azy, fa sosotra fotsiny de miketrona de mitsetra ny tena korery de tsy afaka miasa Andriamanitra rehefa ohatr'izany sika, fa tiany angataka sika mba hahafahany miasa, ary rehefa mangataka aminy ianao, raha mino ianao hoe manao zay nangatanao ataony izy, tsisy antony tokony tsy hafaly anao mihitsy. Fa tsy isika hoe de ahoana zany natao raha vavy, milaza aminareo fotsiny mivavaka amin'Andriamanitra fotsiny andray tanana ny zava-misy, efa ny tena mivavaka ho an'izany de mivavaka ho an'izany de mivavaka ho an'izany, mino fa miasa Andriamanitra fa zany tena efa kivy ihany fa tsy atao ohatr'izany le izy raha tena mino marina sika. Raha tena mino marina ianao de maninona raha mandeha amin'ny fifaliana, manana olana ka tsy tokony faly aloha, fa raha manana olana maninona moa? Andriamanitra ny teny hoe apetrao amiko ny fanahinareo rehetra, fa za no iay anareo. Ny fanahina rehetra izay makasika rehetra, ny fanahina rehetra apetrao amiko daholo zany. Ny devolo manao zay ahatsiarovatsika meloka raha vao mankafy fiainansika nefa manana olana. Iverintsika hoe mila mikady zany sika de misaina mikasika zany de mikady zany sy manontany namana rehetra tsy nahalala ny zavatra nataony, inona ny tokony ataontsika. Inona no ataonao mitrangoatra zao? Tsara aminao no mijery ny karazana korotany amin'ny fiainany aloha mialohan'ny hitadavanao tolotsaina avy any aminy. Ary ny jaona 1:20 tia ny fanimpitony. Ao amin'ny jaona 4:15 sy 4:20 avy amin'ny toko 3 amin'ny Baiboly tia ny fanimpitony izay ilazany Jesosy zavatra iray ihany. Amin'izany fotoana izany angataka ianareo de hivavaka amin'ny anarako ary za tsy milaza hoe angataka amin'ny ray. Ho anareo fa ho tena ilainy zany. Afaka mangataka amin'ny anarako nareo. Ninona angatahanareo de ho ataonareo izany. Ka ny sakana voalohany amin'ny valim-bavaka de ny tsy mivavaka. Misy olona veto izay tahaka taloha. Ianao zany le hoe manandrana ny rehetra ianao de miteny avy eo hoe tsisy afaka ataoko afa-tsy vavaka ve? Efa nataoko daholo zay afaka ataoko fa tsy nisy nety hitako fa ny any afaka ataoko de ny vavaka ihany. Hitanao zao ry malala afaka manomboka mivavaka ianao mba ilanao amin'ireny aretina andosy ny lamosina, ny fahantrana, ny andro mahoritry reny rehetra reny, satria raha misaraka amiko nareo tsy maefa ninina. Zao nareo misy karazany olona maro zay mijery antsika amin'ny tele de ny sasany aminareo mety mankany am-piangonana isan-kerinandro de manao karazam-bavaka ianao any am-piangonana de mety hisy vavaka mihitsy azy vakianao avy amin'ny boky, ary tsy manao fanazavana zany akory fa mila nananao antoka fa tena misy dikany aminao zany. Satria Andriamanitra de mijery ny fo fa tsy ao am-piangonana ihany fotoana hivavanao. Ny zavatra voalohany mitranga isan'andro de mila milaza ianao hoe Andriamanitra misaotra anao ny amin'ity andro ity ary aiko fa tsy mahefa ninina tsy misy ianao ka miangavy miarahaba amiko de ampio amin'ny zavatra rehetra izay ataoko. Mangataka mba ho afaka hitaizy ireto zanako reto fa tsy ho lasa dala. Mangataka mba ho afaka hitondra fiara amin'ny embouteillage fa tsy ho sosotra ka hanao zavatra tsy mety. Mangataka mba tsy hinana mihoatra androany satria hainao fa alay-panahy amin'izany zavatra zany. Mangataka Andriamanitra, mila mangataka sika.